faly miarahaba atsika rehetra indray tonga soa indray eto amin'ny fandaharana tompondako anaraka fanadihadiana momba ny tafita isika inona ny tokony atao raha te hikarakara hetsika amin'ireo foto-drafitrasa ny tafita. Lapan'ny tanora sy ny fanatanjahan-tenany Mahamasina anisan'ireo foto-drafitrasa efa mipetraka ho vakoka mihitsy aza isan'ny goavana mba tsy ilazana hoe farany goavana sy avo lenta amin'ny fandraisana hetsika ara-panatanjahan-tsena sy koltoraly eto Madagasikara. Efa betsaka ireo seho na fifaninanana nasionaly na iraisam-pirenena efa natao tao. Matetika nefa no tsy dia fantatra ireo mpikarakara hetsika na ireo manam-paniriana hikarakara ny lalana tokony ho diavina raha te hanofan'io trano fampisehoana goavana io. Dingana voalohany aloha ny fanatonana ny eo anivon'ny komersiala izay vonina trany ny anome ny filan-kevitra rehetra. Misy karazany roa ny fomba fampiasana amin'ny palais du sport dia ny commercial sy ny fédération. Raha amin'ny fédération ty niveau national miakatra dia tsy maintsy mahazo ny avalina amin'ny fédération vao mahazo mampiasa amin'ny palais. Raha niveau commercial indray dia misy karazany roa, but lucratif sy non lucratif. Manao demande zany dia valider ny direction générale le demande miaraka maximum de détail. Valider le demande dia mandony 20% pour confirmation dia mena autorisation 3 mois eo dia 1 mois ny 50% ary ny ambony 30% zany une semaine avant événement. Efa validé zany la demande dia manao le devis dia manao le autorisation, délivrer l'autorisation entina amin'ny commune dia manao le 20%. C'est quand 3 mois avant, 1 mois avant dia une semaine avant ny ambony. Valider le demande dia manao briefing tsika une semaine avant les événements tatanan'ny équipe logistique. Dia 2 jours avant le montage dia manao état des lieux dia manomboka amin'ny jour J amin'ny événement amin'izay zany dia lasa ny commission logistique amin'izay le izy ny événement rehetrarehetra lasa ny any amin'ny logistique sy sécurité zany fa mijanona hatreto amin'ny événement ny asany atao commercial. Vita izay dia miditra amin'izay amin'ny fandaminana ny fandoavana ny sara ny fanofana ny trano. Teo ihany koa dia efa nikatsaka ny vahaolana rehetra ny mpitantana eo anivon'ny tafita mba hanamaivanana ny fandoavana n'izany. Rehefa confirmer les datenareo dia les contrats koa vita signature dia tonga dia mipehany le 20% avant les manifestations zany 3 mois avant les manifestations. Dia ny reste les 50% 1 mois avant les manifestations. Dia les 30% farany une semaine avant les manifestations. Nazava izany izay ny eo amin'ny lafiny arabola miditra antsehatra amin'izay ireo ekipa eo anivon'ny logistika ny tafita piasa mahafatrapo anoro sy anampy amin'ny fampiasana ny trano sy ireo fitaovana rehetra ao anatin'izany lapany fanatanjahantena izany. Ny andraikitra ny logistika zany eto amin'ny palais des sports dia anisan'ny andraikitra mafy satria ao daholo ny apoian'ny asa rehetrarehetra mitomboka amin'ny fanomanana ao anatiny tsy mijanona fa miasa foana vita ny asa mbola miasa mafy ihany zany hoe tena ao zany tena asa mafy aloha zany hitanay alohan'ny idiran'ny mpanao zavatra ato zany dia tsy maintsy ataonay zay zavatra rehetrarehetra ao anaty briefing zany hoe zay fifanarahana rehetra ohatra hoe mila maokety le olona dia efa tonga dia amboarina zay, mila latabatra ny olona tonga dia efa voky zay, mila seza ny olona ohatra ny avoaka ny seza orange zao dia efa misy technicien manao an'le izy ao. Dia ohatra zay koa ny jiro hoe ao anatin'ny daholo zany hoe efa misy le atao hoe taimine sy ny anina raha ohatra ny vonona ny jiro aza hoe misy zavatra ana dia vonona ny jiro ampiretina ny jiro dia mirehatra ny jiro. Dia ohatra hoe rehefa tapaka ny jiro dia io jiro zany mbola le jiro taloha izy io dia io le misy le hoe rehefa basket na handball io le mbola le miandry elaela
vo mirehatra zany hoe efa misy tompona raikitra amin'izay zany aho e de efa fa mandeha foana izy avy eo de efa tena hoe tapaka tanteraka ny courant ohatsiny hoe délestage na ohatra zany a de efa misy groupe ao de eo amin'ny lafiny groupe indray zany a efa io ndray zany ny mpikarakara mihitsy miantoka ny gazoil zay aloha zany ny tena marina de eo amin'ny resaka fanadiovana indray a iny zany ny tena zavatra grave be ato le mpandoty be da be any ny mpanadiona efa vitsy io zany ny tena ana de efa nasindry zareo amin'ny commercial fifanarahana hoe zay miditra ato a de miditra madio zay mamafay le asa le logistique zay miditra ato a de miditra madio de ohatr'izay koa ny olona miditra ato izy madio a de mivoaka ady izy madio anisan'izany ny tableau d'affichage a de misy technicien miandraikitra ny fikarakarana anazy raha ohatra hoe sendra maty izy a na ohatr'izany de ampiny sinoa anisan'ny lakile ny fahombiazan'ny hetsika atao ao amin'ny tafita ihany koa ny fametrahana sécurité matipaika miara-dalana amin'ny fanomezana torohevitra sy ny fiaraha-misalahy ao anatin'izany ihany koa ireo sécurité ny tafita rehefa misy événement zany atao amin'ny palais de sport amin'ny patrimoine ny tilapy ty dia ilaina ny fisina sécurité avy amin'ny mpikarakara ary ny événement io zany miankina amin'ny événement zay misy no afana mametraka ny reo sécurité reo sécurité reo zany misy karazana sécurité hoe sécurité publique sy ny sécurité privé na ihany koa misy koa ny azo alaina ny sapeur pompier sy reny ambulance ohatr'izay zava-dehibe tokoa ny fisina sécurité angamba ho antsika mpikarakara eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena satria raha tsy misy reo anisan'ny mpandamina manodidina sy mpanaramaso dia zava-poana ihany angamba lanonana izay ho karakaraintsika nisana sécurité dia miankina amin'ny événement misy eto amin'ny orinasa ireo izany ny tsy ambaratelo ny dingana arahana amin'ny fiara-miasa matotra sy ny fikarakarana hetsika amin'ireo fodi-dravitrasan'ny tafita fodi-dravitrasa moa izay mbola mipetraka ho anisan'ireo ngeza indrindra aty afrika amin'izao fotoana izao sotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farana manome fotoananao amin'ny heriny toy izao indray andram-piona tompoko